fivorina manokana fanomanana ny journée mondiale de l'eau zay natao teto amin'ny bureau amin'ny faritra Anosy ka ny lohahevitra tamin'izany dia ny hoe fandravana na fandevonana ireo efitra mampisaraka ny fahantrana amin'ny novokatry ny tsy fifanana rano na tsy fisiny rano ka ny androany zany hankalaza ny journée mondiale de l'eau zany tsika eto Fort-Dauphin zay atao amin'ny 23 mars ho avy zao dia niantso ny mpampianatra ny mpiany lehibe ny orinasa rehetra teto Fort-Dauphin isika sy ihany koa ireo association na ONG locale mba hiara hiobokevitra hoe inona no atao hoentina mankalaza an'izay journée mondiale de l'eau zay ka teo zany hitatsika le fanapakevitra teo fa hiainga avena amin'ny lycée ny carnaval ary hipaka aty amin'ny lapantanana dia sy ihany koa moa zany rehefa tonga aty amin'ny lapantanana dia hisy an'izay fifananana zay handraisan'ny mpianatra sy ny association anjara zay ka dia hisy loko zaraina isan'ny anome loka amin'izany moa zany ny avy amin'ny SID Madagasikara sy ny UNICEF zay miasa eto Fort-Dauphin dia ihany koa zany ny commune dia isaorana manokana eto zay efa nanome hevitra mialoha fa afaka manampy izy amin'ny estrade sy ny sono sy ny zavatra maro isan-karazany. Ny tanjona toboka amin'ilay fifaninana dia ny ahafantarany mpiandray anjara sy ny mpijery fa zava-dehibe ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony. Zany hoe ny fifaninana ataontsika dia resaka fanasana tanana ka izay ny tena tiana eo ampitaina hoe madio ny tana alohan'ny sakafo. Zay ny zavatra tiana eo ampitaina amintsika zany. Dia ny mandray anjara moa zany ny mpianatra eo anivon'ny sekoly zay mbola ambarana hoe inona daholo ny zavatra atao amin'izay fotoana zay ny mpianatra no mandray anjara sy ny association mikasika ny WASH ihany koa zany.